dia mbola amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no ahafahako mitantara aminao indray ity fitsoroana vavolombelona tena nisy marina ity. Ireo tanora kolombiana 7 mianadahy nentin'i Jesosy Kristy nitsidika ny elo. Fitsoroana vavolombelona. Hotahin'Andriamanitra ne ianareo. Rehefa noraisin'i Jesosy ny tanako dia hitako fa teo ambony vato lampy aho, ary taorianay dia nisy anjely nanomboka nidina faingana tany amina tonelina izahay. Nanomboka nidina faingana tany anaty tonelina izahay, niodina aingana aho dia hitako fa efa tsy tao aoriana intsony ilay anjely. Natahotra be aho dia nanontany Tompo hoe, Tompo, aiza ilay anjely? Fa maninona no tsy ao intsony izy? Dia namalina ny Tompo hoe tsy afaka mandeha any amin'izay alehantsika izy. Ny toy ny hidina ihany izahay, ary tampoka avy eo dia nijanona tahaka an'ireny solon-tohatra na ascenseur ireny. Nahita tonelina maro be aho, tonga tao amin'ilay toerana efa nolazain'ny anabaviko Sandra teo izahay. Ilay tonelina efa feno olona miantona mifaraingo, ny lohany ary voafatotra ny vatany, ary ilay rindrina misy ireo olona ireo dia tena lava be tokoa satria amanetsiny ny olona amin'izany. Feno kankana ny vatan'izy ireo. Rehefa nijery teo anoloana aho dia nahita rindrina iray hafa mitovy ilay teo. Niteny tamin'ny Tompo hoe, Tompo, feno olona loatra amin'ity toerana ity. Tampoka teo dia nisy andinin-tsoratra masina tonga tao an-tsaiko, andinin-tsoratra masina izay tsy fantatro akory. Hoy ny Tompo, ny fiaina tsy hita sy ny fandringianana tsy mety voky. Ohabolana toko fa 17:22. Nandao io toerana io izahay dia tonga tany amin'ny toerana iray indray izay nantsoinay hoe lohasan'ny vilany vy, na hoe lohasan'ny vilany vy be lalinaty. Feno fotaka mangotraka, ary tena mangotraka be ireo vilany ireo. Nanatona ny iray tamin'ireo izahay dia ny olona voalohany hitako dia vehivavy nitsingevana ny vatany, dia avy eo nilentika niaraka tamin'ny fotaka mangotraka. Fa rehefa nijery azy ny Tompo dia tsy nihetsika izy fa niantona teo amin'ny valahany teo. Dia nanontany azy ny Tompo hoe, raha vehivavy, iza no anaranao? Iza no anaranao? Dia namaly izy hoe Rubiela. Rubiela no anarako. Feno fotaka mangotraka ny volony, ary nonofony niantona tamin'ny taolany izay efa mainty ny afo. Kankana maro no miditra amin'ireo lavaka amin'ny masony ary mivoaka tamin'ny vavany, ary dia miditra amin'ny orony indray ary mikiky ny sofiny. Rehefa tsy tafiditra ireo kankana dia mandavaka amin'ny vatany mba hiditra ao anatiny, ary miteraka fanaintainana tsy misy ohatr'izany. Nikikiky raha vehivavy, Tompo, miangavy ry, esoro amin'ity toerana ity aho, mamindrafo amiko, tsy afaka ny hanohy tahaka izao intsony aho, tsy tantoka intsony, ajanony avokoa Tompo, miangavy ry, mamindrafo amiko. Nanontaniany Tompo izy ny amin'ny antony natongavany tao, dia namaly izy hoe noho ny amin'ny fihebieboana firiariana ho izy,
ary ilay takela-by eo amin'ny tratrany dia mampiseho izany tokoa. Mitondra tavoahangy tsotra izy teny an-tanany fa izy nihevitra izany ho ranomanitra lafo vidy. Tsy maintsy noraisiny anefa io tavoahangy io izay feno asidra ary tsy maintsy nofenoiny tamin'izany ny vatany. Niepo araka izany ny nofony ary nijaly tsy nisy ohatr'izany izy. Nikikika ny antson'ny tompo izy.